tonga eto amin'ny fotoana ny famezana indray tsika ry mpijery ajaina amin'izao takariva izao fotoana izay anarana indray ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv miarabonao izay mbola tafiaraka aminay ary manasanao ampitiavana anaraka hatramin'ny farany vaovao izay hoentina amintsika tontolo ny trangam-piarahamonina avy hatrany izay nisongadina tamin'ity androany ity ary dia olona 5 no namoiny ainy io ny vokatry ny fianjarana fiaramanidina kely iray tetsy Apangabe androany maraina ity fitaovam-pitaterana anabakabaka ity moa dia ninjera teny Antanimbarika potipotika tsy nisy noraisina ireo mpandeha ihany koa dia tsy nisy tavavoaka ka niteraka ny fahafatesan'izy ireo ny andidy makasika izay indrindra no entina amintsika ao anatin'ity sary ity. Ninjera ny fiaramanidina madinika fanaovana sidina fampianarana amin'ny Sokajy PA31 nitondra ny laharana 5R MKF ny kompania pitaterana MTA teny Ambotro Manjaka. Fantatra taorian'izany fa namoiny ainy avokoa ireo olona 5 tao anatiny. Araka ny vaovao marim-pototra nomenanay dia nahitana examinateur 2, ka jeneraly misotro ronono mpampianatra ny ray, observateur azy mpianatra ary ankizy tsy ampy taona iray no tao anatin'ilay fiaramanidina. Araka ny fijoroana vavolombelona nataondra nanatro maso teny atoerana dia manodidina ny tamin'ny 7 ora maraina no nitrangan'ny loza hanabagabaka ity. Nilaza fa nahita fiaramanidina hafahafa fisidina izy ireo teny amin'iny faritra iny izay fanaovana sidina andrana raha teo. Ka rehefa nandeha ilay fiaramanidina dia niodina tampoka sahala amin'ny entin-drivotra ka dia nidoboka mafy ary dia nitsatoka ny lohany. Tonga teny atoerana avokoa na ny zandarmarie-pirenena, ny miaramila, ny corps de protection civile, ny mpamonjy vonan'ny commune Antananarivo renivohitra, ny ACM, ny MTA, ny ASECNA, ny behan'ny tanànany commune Apangabe ary nametanana niezaka namonjy ny ain'ireo mpandeha ihany koa ireo mponina eny toerana.